Salamadolio androanisika de ndondrera hirisaka ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto Rôsia ny amin'ny ilay hoe fihinanana voalavo tany Marovoay izay nasiny resaka moa ny mahakasika an'izay fihinanana voalavo zay ary teboka maromaro no nitsindriny tao anatiny izay hoe resaka fihinanana voalavo tany Marovoay izay raha naneho ny heviny izy tao amin'ny pejiny tao. Tsy afaky ny hanakina be fahatany isika ho izy ary tsy afaka ny hitaona olona hihinana an'izany ihany koa fa ny olona tsirairay dia samy manan-tsafidy ary samy malalaka amin'izay tiany hatao sy izay tiany hohanina izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakaintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Familohany idirantsika amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay fanehoan-kevitry ny mpanakanto Rôsia zay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ny mahakasika ny fifidianana kominaly dia tonga tamin'ny andron'ny 17 Novambra tamin'ny alalan'ny sidina indroa miantaona ireo taratasy saropady hampiasaina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina izay natonta tany Afrika Atsimo. Ary fantatra fa amin'ity androandroany ity vao ho tonga ny andian'ny fahatelo. Hita ao anatin'izany moa ny bulletin tokana na bulletin unique, ny fitanana antsoratra ny fizotry ny latsabato na ny PV, ny fitanana antsoratra ny fanisambato na ny FDP na feuille de dépouillement ary ny valopy tsy azo sokafana na enveloppe inviolable. Amin'ity herinandro ity ihany koa no hanomboka ny fanaparitahana ireo entana ireo manerana ny nosy raha nambarany eo anivony sy ny hatrany. Midika izany fa efa vonombonina ireo taratasy rehetra ilaina mba hirosoana amin'izay fifidianana kominaly izay ho atao afaka fotoana fohy izay. Any Ambositra indray vaovao mampalahelo no zavatra nitranga tany Ambositra tany. Zaza mena vava lahikely no hita faty tsy nisy loha sy tanana intsony tamin'iny andron'ny 14 Novambra iny tao amin'ny fokotany Andriambelonomby. Mpanamboatra harina fandresitra no nahita azy ka niantso fokon'olona. Rehefa nataony fizahana dia hita fa notapahana mihitsy ny tanany sy ny lohany ary hita koa fa nosaritahany alika izany fatina zazamena vava kely izany satria iva loatra ilay lavaka nandevenana azy. Midika izany fa tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao satria nanjazamena vava azy dia efa vitan'izy ireo no manapaka ny lohany sy ny tanany izay tsy fantatra mazava moa no tena antony nahatonga ny famonoana an'ity zazamena vava ity fa ny tsapa dia trangan-javatra tena mampalahelo ny tahaka an'izao ary isan'ny mampitebiteby ny fiarahamonina sy mampiahiahy ihany koa ny trangana tsy fandriampahalemana izay miseho amin'ny endriny rehetra amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaka fitokonana indray dia nivaly ny fitakian'ny mpiasa ny fôfifaha. Nolanina atao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ity herinandro ity ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana faha 420-70 izay nanendry ny tale jeneraly ny central de rue eo anivony fôfifaha. Raha tsy hivina dia efa tamin'ny fiantahan'ny volana aogositra lasa teo ireo mpiasa eo anivony fôfifaha no nitaky ny fialan'io tele jeneraly io noho tsy fahaiza mitantana ny asam-panjakana sy ny jadona ary ny fitiavan-tena. Hiverina hanohy ny asa arak'izany ireo mpiasa rehetra taorian'izao fahazoan'izy ireo tele jeneraly vaovao izao. Izay tokoa moa ilay hoe aleo halan'andriana toy izay halam-bahoaka satria raha toa ka ny mpiasa rehetra miara-miasa aminao no mitokona tsy mankaty anao izay dia tsy maintsy afara amin'izao ihany ny afarany ka dia na dia mitazona andraikitra lehibe aza mba lanjalanjao ihany ny fitondrana ireo rehetra izay subordonné miara-miasa aminao izay. Eo amin'ny resaka vinany asa sy ny vely rano indray dia nitombo iraindray izay resaka vely rano amin'ny vinany asa izay nampanantenainy Andriamatoa Andry Rajoelina izay tamin'ity volana ity. Asina jedo sy toeram-pitsangatsanganana eny amin'ny farihiny vato ho hiatrany Andriamatoa Andry Rajoelina
nandritra ny lahateniny tamin'ny fidinana ifotony nataony izay nijery ny fizotra ny asa fanamboarana ny autoroute izay mampitohy any Antananarivo sy Toamasina tamin'ity volana ity. Ka noho izany dia miandrandra an'izay fahavitany izay vina vaovao napetraky ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay nivoaka rehetra eny amin'ny vato sy ny manodidina eny amin'izao ankehitriny izao. Izany ka tena filoham-pirenena izay tena vonona ny hampandroso satria tsy mitsahatra mikaroka ireo vina rehetra isan-karazany mba ho tanterahana amin'ny voaka malagasy ny tenany nanomboka ny fitondrany mandraky tiany androany izay. Ka dia miandrandra fiovana lehibe araka izany ny voaka malagasy rehetra mandritra izao manda vaovao amin'ny filoha mamintsika izao. Ndao amizay raha ho resantsika ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto Rosy mahakasika ny fihinanana voalavo tany Marovoay tany izay nalaza be tamin'ity herinandro ity. I mpanakanto Rosy moa dia fantatsika tsara fa isan'ny mpanakanto izay tia maneho hevitra izay ary mahitsy ny fanehoan-keviny rehefa manao an'izay fanehoan-kevitra zay moa izy satria izy dia olona tsy mba mihambahamba izany rehefa haneho hevitra fa ny azy dia lazainy amin'ny teny mazava sy mahitsy izay rehetra tiany ho ampitaina amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka na amin'ny olotsotra izany na amin'ireo mpitondra fanjakana dia efa mahazatra any mpanakanto Rosy no manao an'izay fanehoan-kevitra miavaka kely izay. Nanazava moa ny mpanakanto Rosy mikasika ny voalavo fihinana sy tsy fihinana ary mikasika ny fanihy sy ny ramanavy. Ny ramanavy tsy fanihy, ny fanihy fihinana, ny ramanavy tsy fihinana. Ny vazika izany hoe rat de champ dia voalavo antanimbary izay fihinana. Voalavo fotsy sy ny rat de ville dia tsy fihinana. Fa ho an'olona mbola tsy nahita ranomasina na mipetraka Mahamasina dia manao vakansy any Anjanahary. Voalavo dia mitovy ilay ao anaty dalina mihinana maloto dia hatreo zay. Vahaolana dia aza miresaka amin'ny mpihinana avy any Ambato ianao. Hano ny ianao fa aza mandresy lahatra ny mponina Ankasina izay mpanao tsako voalavo any Marovoay ianao. Hano ny ianao fa aza mandresy lahatra Antandroy hihinana anio ianao mahakasika an'izay fihinanana voalavo izay nalaza be tatsoatsy zay ho iatrany mpanakanto Rosy. Mazava araka izany ny tiany mpanakanto Rosy ho azavaina sy ho ampitaina ho amin'ny mpanara-baovao sy ny voaka malagasy rehetra manoloana an'izay fihinanana voalavo izay dia asakasakanao ihany io ary manan-tsafidy ny tsirairay na ihinana na tsy ihinana an'izay resaka voalavo nan-tanimbary izay fa tsy sanatria akory ireo voalavo amin'ny tanan-dehibe no ndeha hohanina izay fa ireny dia voalavo mihinana maloto tsy tahaka any voalavo eny an-tanimbary eny fa kosa aza mitaona olona ianao andeha hihinana an'izany voalavo izany fa rehefa te hihinana ny tenanao dia mihinana ianao fa aza mitaona ny hafa na ihany koa aza mandrara ny hafa ianao rehefa tsy tihinana. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.